Voaly mainty dia mpeniny antany rintsony. Arendrina no nandraraka azy io teto. Mety ny servera angamba sady efa napetrana amin'ny plastika sela. Tia izany dia tiany andriko ho lambana kokia. Fatony isarany. Fanina be vola aizy vola fa milaza ho avy a malala aizany zanako teo. Ny zanako Andriamanitra vonjeo ireo olona fa maty ny zanako ary ho aiza kosa patray ary toa tsy maroditra ny akory ny vadiny sery parany ndao tsika fa etony daday sary fa raha ringeneny ny zanako ireo olona tena maty ty mivoaka faroratra be ny vavany. Marina raha tsy nisy nanapozony ty ndao no vonjena entina any amin'ny hopitaly fa sao dia mba ho avitra ihany. Fa inona koa ary ty mahazo amparany tsy hita vetivety teo izay nanjavona marina mafy ary misy akoa ary to lasany. Fa inona daholo ary ny anton'izao ry tompo vonjeo zanako fa tsy manana afa-tsy ho angezahy fa oetiny daday izay ndao verina ka mararengeneny ary moramora fa tsy arako ny dian-dada kay aza sy toa mamafy be ohatran'io tanako dada ka fa manenary ianao tsy miteny mihitsy fa ho aiza ho atsika malailan'iny angeza dady ndao hiverina moa ary mandehana moramora ka reto fa tonga ny vahiny raso fa tsy andaiko ary atao inona ty koa le kalazana baratra io tsy maninona izany vola aiza ianao efa tia vola tonga soletsy fa tsy tia ve ilay madamalazainy dada fa raha tsy fanahiny jereo ngety zareo mifamihina be mihitsiny tena tsisy azoko mihitsy ka dia manao inona ty koa izany izay ndao mandrosinareo mianaka zaho teny aminefa marary izy sy mihetsika eo izany tsondry ataovy ane madiditra eo fa ataoko mivofo kapoka io randro io sady izany eninareo izany efa maty mandainginao raha tsy fanahy manginy tsy mody an'izany tsontsika fa efa tia no mipetraka dia ndry tsara izany ary ndao tsika hiala eto fa sao dia tonga tampika eo dada sy neny tsy mipetraka eto tanatsony mantsy tsika satria naraka anao izany aninona eo nefa ohatray fa iza loatra ireny olona dia tsy matahotra an'Andriamanitra navita an'izao pozina onona voanina pona
Tsy mbola haina ho fatina ho velona fa mbola miady amin'ny fahafatesana izy hatramin'izao. Maty ale toko ako. Tsy sasatra milofika ve ianao ry sombony aiko? Iveriko fa mba hiratra amin'ny masoandrom-piainanao nefa dia izaho indray ny hafarany. Parany sy misy tsy hitapopoka izay nanjavonany. Tsy mihina hoe paranona vitan'izao ka. Nefa raha tsy izy, inona ny nantonantsirana nefa? Hatramin'izao aloha dia izy no ahiahin'ny polisy. Jesoa, milanao ah. Milanao koa io zanako io e. Tena mila ny famonjenao izay mianaka. Tena reraka tompo ah. Fangana re. Midiny ianao e. Vonjeo io zanako io. Matoky anao ah Jesoa. Amen. Soa fa misy an'ity lovan'ny dadabe sy bebe ity mba hipetrahana. Dada sy neny koa mantsy tsy dia pakaty izany e. Mety tsara. Fa maninona ty tsika? Aty aloha tsika mipetraka e. Sady miafina. Ianao nge hono kakaroa amin'ny polisy e. Ianao no ayahiany zareo fa hoe nanapozina ny napony. Izany ve? Satsy ta manaty izany. Sady ambanivohitra be veko. Na tsy tamana zany inona? Za zany aminao dia tsy anatra. Zany aloha dia afoy izao ty. Raha tsy saina atoely modany amin'inay afa malailo anazy. Mangina. Ay! Toy izy ihany raha mbola mitady. Mbola ho aiza rezo zany. Vao fanon-kafa ambavony iny tsikala kely ah. Fanahy ianao. Mbola mitady. Sa tsy ampy le teo? Niantso ateo Rafany fa tsy maty ny kana tsara vitany iny. Mbola miady amin'ny fahafatesana any amin'ny hopitaly any. Dia inona izany ny ataoko? Aleo rangahy karako any ah. Hidirako any amin'ny hopitaly any dia reto tanako reto mihitsy no anapitra ny aina. Tantara be mantsy raha tsy maty eo iny. Tsy adana finaritra izay. Raha sy farapitso ana dia hiakatra any. Parany ah! Ahoana kay? Hiakatra vetivety any amin'ny vilona rapitso ah. Ety any nareo mianaka. Fa anao inona any ianao e? Misy ataoko any. Zany e tsy ely. Ariva ihany ah dia miverina. Okey ary. Tsy metsiketsiketo nareo ah. Fa izay momba ho aiza e? Fanakaiza hono ilay madama ratsy fanampy indro da? Mangina ho andry. Ratsy fanamaniana koa izao izy ka. Zay ihany ange ilay mahabedy andry e. Ito fa ratsy fanako. Fa manao inona teo atsika e. Fa manina raha modany amin'iny. Asa izay izy na manao ahoana na manao ahoana. Dia dada zany tsy mba malailo an'iny. Efa hoe mangina. Mafilo zany raha zaza. Lasa milalao any. Zao ny fanarotana mitsokato. Zao izy tsy ato zao. Tsika ry misa tsy miala ty izany tsony ah. Vola indray izao mivadiko. Izy indray nge indrindrima nomboko izao e. Tsy tean'izany ah. Ately modany amin'ny dadabe fotsiny ah. Mandreraka mihitsy tsy zazotsika. Voakapoka eo ianao farany ah. Tonga ty tanà ihany ah. Efa eto ambavadin'ny hopitaly. Dia inona ny ataoko? Aleo mahailo ihany fa sao dia raisi-potsiny eto ah. So fa efa azoko tamin-drafano iny ny info rehetra. Ny efitrano misy azy. Rasy fa hanafina tareha. Sura mihitsy amantsy fa tsy maintsy misy caméra de surveillance toy ny hopitaly lehibe tony. Lolo anao satroka ba dia manao solomaso mainty. Avy eo asiana kasobosa. Tsara kosako. Izy indray no afantatra hoe raha volamena ranam-pamadika namany ity. Aiza moa le seraingy teo. Asiako asidry ity dia atsindroko amin'ilay seromany. Baibay retsy ranam-pona. Aleo mba ho arery parany e.
izy azo efa lovilovy be amiko eriko lasa zao. Andriamanitro, mandohalika eto anatrianao mangataka amin'ny famindram-ponao amin'ity zanako ity. Fantatro fa ianao ny tompon'ny teny farany, na dia milaza aza ny dokotera fa kely sisa ny sansa mety havelona azy, fa efa miparitaka amin'ny vatany ilay pozina. Nefa inoko fa ianao no Andriamanitry ny nofo rehetra. Mo misy zavatra mahagaga izay tsy hainao va? Ianao tompo no toko sy fanantenako ary tenaiko mba hamonjy an'iny zanako iny. Dia apetraka eo am-pelantananao koa misa kely. Hitanao izay misy azy mianakany izao. Arovo manokana izy Jesosy. Amen. Leo amin'izay mandeha mijery an'amponaka. Raha tsy mahatsiaro tena mandra-piavina ny Voaly izy dia esorina amin'izay ny ampara mitazona ny ainy ary dia ho faty izany nampona. Matoky afifaren'ny tompony vavako manaiky izay sitrapony koa anefa. Zary zany reanimation zany moa le ahitako an'izay mihitsy zao no anahiranako. Dia efa raha amin'izao tokoa moa zany ny finamanantsika roko. Nga hitaretsy miala tsiny fandriko ny mitady anambitany. Mahazo vady bogosy sy manam-pahaizana. So dia mba ato kosa ary. Raha so arangarano. Wow! Ato mihitsy. Io ikala. So mahafatifaty kely ary ny mijery andry feno andreto aparay be dehibe ohatra ny lasa manaingo andry. Efa tika izy ampitso tondra fanafody mahasitrana tanteraka andry ho any amin'ny mandrakizay te tsarovy ary efa tonga any amin'ny fanjakandrindry. Manahoana azy ilay zanako ato? Dia ho sanatria androany ve nahitako azy farany? Voaly ity voadonako le vera. Nenjela tamin'ny tany dia vaky tsy nisy. Fa inona izany? Tena misy olona tamin'izany. Tratra androany. Hoaiza re? Eto ity tsisy lalana mivoaka hafa akory. Fa tafahafina ato ambany fandriana ato saika loza. Andriamanitro, fa nisy olona tafiditra angata ato. Iza nandona namaky an'ity verity? Ary seranginy ty latsaka eto amin'ny tany eto ty. Misy zavatra hafahafa. Dokotera loza fa saika hitany ato amin'izy niondrika nakan'le serangy teo. Aleo hivoaka malaky ato. Fa dia iza loatra ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra mifofony ny zanako efa tsy vita izay nompozinina ve ny zanako fa dia mbola arahanatra aty amin'ny hopitaly koa ho tsindromy masidra mba hanampirana tanteraka ny ainy. Asidra moa ilay tao amin'ny serangino ny dokotera. Ilay olona koa mba hita tao amin'ny caméra de surveillance ihany fa tsy fantatra hoe iza fa manafy ny endrika be mihitsy. Arovy io tokako io tompo ary isaorako anao sahady ny fiarovanao azy teo. Mila mandray fepetra mihitsy aka. Angamba aloha ato dia tsy mila miala eto mihitsy Way, ary manomboka mihetsika kely izy izany misaotra tompo fa velona ihany ny zanako voninahitra ho azy tompo rery ihany. Dokotera velona ny zanako. Avy mba jereo kely izy Ormisa! Sindrela raha matoratsy fanahy fa tonga.
Fa tiako fafy mihitsy ve no andrasandry teny vao fafana le trano e. Kay, fona tompoko. Azaka-ponina amin'ny kifafiny ava marary. Ataoko tapaka amindry mihitsy ty androany. Tata vonjeo. Inona koa ny antony amin'izany andry eo e? Lasa fa fosy-diovy io trano io. Hatrany ambony ka hatraty ambany. De ny tokotany koa? Tompoko. Tena mangana mihitsy ngambo izany tongotra izany. Izay koa tata dia tsy mba niaro akory na dikely aza fa maso be amin'ny fotsiny na vandravandra. Neny aiza renao e? Tena mijanona ingeny zanakao aty e. Fa maninona izany ianao tsy mba niaro akory tamin'izany kapohan'ilay vehivavy ratsy fanahy io tamin'ny kifafa? Kandry maditrako. Aiza koa azy maditra ao? Hita fa trano efa maloto izao dia mbola jerena fotsiny ihany. Aiza indreny tsy voakapoka. Ka maninona raha miteny sy maniraka fotsiny hoe fa vola trano dia vita. Amin'io taoko fafa marary be iny ve rangano kapohana an'ilay olona. Aterany amin'iny hafa za tsy petraka ty izany Fa ihany le mahavoakapoka andriany e. Ka za tsy tamanatiako raha tsy fanabena Manina fa reo. zay neny zay. Tsy manana nenan'izany ahy e. Inona indray hony? Tsinitsinina rea. Ndao ry parany sakafo a. Ndrilo tsy mirana, voasazy. Fonjeo ato fa tena mitsaly ahy. Tatange amin'io dia manaraka mbokony fotsiny fa tsy mba miaro akory na dikely azy e. Misaotra tamin'ny fahavelona ihany ny zanako a. Somary mbola tsy tonga saina tsara fotsiny izy fa isaorana an'Andriamanitra rehefa hoe velona iny e. Misy ny fanantenana. Ndry mampalahelo aty izy. Tena hoe lasa hatratra sy nahikely vetivety teo mihitsy. Asa zao izay maliko azy fa tsy maintsy anontany ny vady aman-janany izy raha miverina tsara eo ny sainy. Mety angamba rehefa tsy misy atahorana ny aminy dia leo mangataka mivoaka dia any amin'ny rivenisona bavoka izy no manaraka ny fitsabony. Ohatra ny tsy mandry izany ny saiko tamin'ireny zavatra ny trangy ireny. Sao dia sanatria mbola hoen'ilay olona hoe velona izy dia mbola hiverenany ety ihany. Aleo rangahy izay ny atao ka. Andraso loha izahay antsolona iandry azy dia andeha hiresaka amin'ny dokotera vetivety aho. Eto tena tsy azo tapahana olona mihitsy ka. Tsokato sara nga. Nefa zanga mahita lalana kosa. Sarako fa andeha fotsiny ahy e. Izay lalany ihany lalany. Aiza moa zareo teo? Ohatra mbola variana ao ambony ao ka. Lasa ranga. Voaisy. Tena tratra marina. Da hoainga ny anjehany iny mpitarany a. Malaky ianao. Aleo mitsoka. Tsisy anay-kotratra andray izany eto. Malaky ianao e. Ohatra ny vehivavy rangako. Tsy ho tratra etsony iny a. Tsy reka koa kana ratsy izany. Trasy finakato fa ohatra mintsy milavaka eto. Sany ny aina ka teanao amin'eo. Voandry tao. Malaky. Ona tompoko. Aza sy tomavolo fa marary be.
mba mitenena moa e. Aondry diako ao tsy mila ndry mivoaka ao tsony aleo fatin'ny anoananao fa tsy ahoako matesa ao mihitsy tandremana iri-parany ka voavoakanao ao dia ny teny aza efa mifankahitsitsika manahirana ilay tonga ty dia amono andry fa aleo ndry fato azy amin'ny anoananao ary ndritsika isanao ivoaka fona tompoko voay ahy fona bata azapitraliana resahy averena nininy raha tsy tianao avoay ato aza fa manina izy raha verina ny andreniny marina raha tsy tianao mijaly le zaza inona zany anie ka tsisy tadiavina ho anorana izay misy atsika ty io tsisy an'izany tahakimbony ny vavanao dia arao fotsiny izay ataoko mazava zany tena tsy avilan'ny dokotera mivoaka koa izay ny sécurité fotsiny noho ny atao tsara fa tsy mbola mety amin'ilay mivoaka ato fa mbola mila fitsaboana sy fanarahana maso be izy dia inona moa izany fa rehefa izay ny tenin'ny dokotera dia tsy maintsy arahana sy ajainy dada ny zanako misaotra ny tompo izay fa tonga saina tato ihany ny zanako andray falybe zanako fa niverina ihany ianao efa tena natahotra mihitsy ange taty fa aiza zany marary ianao dia aty amin'ny hopitalintsika nampona zay vao tadidiko le mariazy parany aizy parany sy misa tompo inona reny ho lazaiko eto hoe ataoko ahoana ny fiteny hoe tsy hitany hoe izay nanjavonana izy mianaka hatramin'izao hoe zany efa tsy te handainga dada tolosana fandrafandra fotsiny fa tsy valinako no fantaniako aiza ho afady amanjanako nampona ny ady mafa ny dada vao salama ianao ataovy aloha anaka izay asalamanao misy na dada misy zavatra fenonao amitsy maka ho aloha ianao aina rehefa salama ianao dia ho fantatra ao foana izany misaorany tompony ny famindram-pony izay natozao anao fa efa kila nge sisa teo ny chance izay navelona anao eny ary malemy anoanana zany ho faty tiany ala izao to fa tsy ahitany intsony tsy soa ataovy mivoaka mpandresy tahaka anao fonjeo tompo fa nakaiza koa ary ty vola amin'ity andro aliny mba sambasamba koa za taitra tamin'ny sasakalina nefa isan'andro tena mahatory maraina amin'ny valo vao taitra ndraso hoe ho jereko sara sa nisotro rano any an-dakozia tena tsy aty mihitsy ka zanako tena zao mifanararoatra alefako mitsoaka ny zanako fa ho faty ato izy raha mbola mijanonato nefa ao an'ity andro aliny ity tsy maninona ranga zany aleko izy maty any ivelany any toy izay ho faty eto anatrehako eto misy mosa ny trano izany dada misy mandeha andry mitsoaka sao dia ho faty ato ihany mantsy ny afarandry naotsika dada hiaraka sy hafa mialato izany ndiana ho afa sao dia tratreto ihany eny ary sa tonga any amin'iny dia miaraka makaty izay mamonjy any dada velomy dada
Tseraka izany. Dia efa lasa lavitra ihany androko tia mahezikitroka. Loako izany mila jazaka fa malay mianoanana. Aisy antirika mpampsisany alefatsy fa mora ela vao maraina ny andro Mpamsary aloha ny ahina lasao hitan'ny zareo rehefa mandamo tsy nanko saka ohatra misy tara-pahazavana izany ohatra zao mpamosavy andriamanitro tolera matoratsy fanandry ka misavy iny ndao ilalao tonga dia ataompisaomamy izay mandalotalo any tsara be reto fiainana misarotra ramatoty aleoko aloha mitapifety fa lavitra traneto kamba dia maty ny voavelany reto feno fasana eny ray aloha ny kilalao antsika retsy aloany ndao ny fiara-pampsa lasa namonjy androtra lasa ndretsy aleo amin'izay mivokady dia mandeha saotra tombo nampanao mahita famijina izany valondavaka be rahabeka hitsy aloha hitsy sady misy jina mampiana malagasy nahitako iny alefa keningana dia mianjovonjy vonjeo vonjeo tiaoka angana vao hitsaka eto aza fa hitsoroako eto ampovoany arabe eto aloha izany tsy tondra eo vonjeo mama fana be fana misy olona marary tonga amin'ny andro alina izany ndry mampalahelo ohatra ny zazakely anie izy izany andriamanitra misy tena ny zanako io fa nanindina izy dia izy nareo zanako misaotra ny tompo fahitako ihany ny zanako fa inona ny nahazo anao tany rysombony haiko aleo za dokotera naraka azy fa zavikeliko io fonjeo dia zanako te tompo ary tena tsy mahatsiaro tena izy izany sady lasa nahikelo maloto be mihitsy fa inona ary ny zavatra nitranga tany dia aiza koa parany za koa tena ohatry ny adalaka aiza moa ny alalana an'izany fa raha tsy mahatsiaro teny misy tsy fantatra izany fa zava-dehibe aloha ny fahitana azy izao isaorana be dehibe ny tompo inona reny ho lazaiko amin'ny vola raha manontany any mikasika misy izy fa mba taiza tokoa aloha izy io aliny efa ho adiny ndray tsy nahita tory fa dia tsy mbola miverina ihany izy ory parany parany izay ary ahoana nakaizy misy fa tsy eo amin'ny efitrano nandinao azy eo ihany anga izy sisy aho matoa manontany anao dia tsy haiko izany ko za kely aza ho diana dala sory ny marina rainao namoaka azy tato fa zahoany saza efa fetsifetsy ange iny mety izy ihany no nitady izay fomba ivoahany taoko tsy mino an'izany ka tsy hitako izay ho lazaina aminao mahakasika an'izany na ino ianao na tsy na za koa aza mba vaka mihitsy marina raha tsy ho faty any anatin'ny ahalany aiza nahitan'izay lalana mivoakato aleo ho faty lan'ny biby any tsy ahoako ary ianao io koa moa izany taizaliny fa ina moa izany le mataitra anao taitra fa nangetaheta sasakaliny tsy nahitanao teto anila koa ny andrasako ihany izay verena anao fa tsy miveriny lozy ty ary tsy nandaitra izany le fanafody fampatoriana nataoko any tara izany
Ianao anie zany anontaniako zany. Trasoloha mody avadika ny resaka. Zay fa milazany tsy anontaniana. Taitra zany ianao dia tsy nahita teto dia izay no nanararaotana nampandrosorana ny kalazana baratra iny. Sa diso ny teniko? Tratra indray aho tamin'iny. Aleo miala eto aingana. Manontany ianao ange? Tsisy an'izany e. Parany, verena ianao aty. Dia tena makasitraka anareo re tompoko. Raha tsisy anareo izany dia tena maty tany any zanako e. Andriamanitra anie hamaly fitianareo dia omendalana fa efa eto izay fianakaviana hikarakara azy. Dia mbola mamerina amin'ny fisaorana ihany e. Andray somboneko. Fa dia inona loatra ireny zavanitranga tany. Io kosa fa manomboka mahatsiaro ka. Avelao tsy hoany aho e. Tsy hoano aho Fona tompoko. Fa mitelira ve izany? Misa dadabe ihany ty. Kalma zanako kalma tsara. Dadabe? Ie. Fa manao ina ty koa dadabe? Tratrany koa? Tratrany izy e. Aty amin'ny hopitaly tsika. Torana tany an-dalana tany ondry dia nisy nanatitra teto. Ay, zay voatsaroko. Fa misy inona misa? Inona zavatra nitranga tany e? Ka maty dadabe aho. Navonjeny dada. Hazavao mihitsy aloha fa tena tsisy azoko mihitsy. Enao ihany fa tantaraiko any dadabe. Andray re anako. Ay ve izany e? Dia mbola any izany ny dadanao? Ka izy aneo tsy mety andeha. Sady olona tsy tompony tena izany. Le raha matora tsy fanahy nge dadabe ka mpamosavy. Hitako mihitsy tamin'izaly ny tsoky iny. Raha azoko tsara izany dia tazominy amin'ny ody ihany ny dadandry e. Izany tokoa nge. Mila mitololambavaka tsika dia mandroaka ny asan'ny maizina. Fa mahery izay ao anatintsika noho izay ao amin'izao tontolo izao e. Fahavalo faharesa ireny misa. Fa aiza ho any eny. Malailana azy nge zay. Marary eo ambadika ao izy e. Fa efa manomboka salama izy izao fa hisaorana ny tompo. Rehefa sitrany indray dia mody tsika. Sady efa nomeny totrano fa tsy hipetraka amin'ilay trano taloha intsony fa misy mitady hamonana eny e. Tena mety mihitsy izany dadabe. Sady le vola ratsy fanahy nge no mitazona ny dadany. Vola? Aoka fa mazava ny zavatra rehetra. Ndao zaho eto any aminay fa efa tsy manina tsoka. Aleo ary aloha hiresaka amin'ny dokotera e. Sao dia mbola tsy afaka mitsangana mantsy indry. Efa salama ho aza. Sady efa mahita ny dadabe sy neny. Andray zanako. Efa izany nahazo anao tany. Tsary nge izany eny tany. Aza manome tsiny amparany ianao ry nampona fa tsy fidina ho azy io Sa dada tsy manome tsiny azy zany Le jus nosotrono mihitsy nisy na nisy zavatra. Ary mino fa vola taholo ny ao ambadika izao. Izany mihitsy. Dia inona izany no atao? Kalma dada fa hitako ny atao Ka sao dia amin'dia metraka fitorinany amin'ny polisy tsika e. Dia inona nefa ampirofo. Eo nge le olana e. Kalma ihany dada fa hitako ny atao. Aleo aho tafavoakato dia salama tsara. Tsy amelako iny raha tsy mitony tenany amin'ny polisy. Atoriako iny misy ny toerany Sao dia mba hanaonao foana eo ianao ry anaka Tsy taitra dady e. Tsy esony miaraka amiko e.
Ainareo mianaka fa samy sitrana soma tsara. Misaotra dada, no ny famindrapon'ny tompo daholo moa ny anton'izao. Dia misaotra ny dada ihany koa tamin'ny fikarakarana e. Zanako nenareo mangidindrindra tamiko raha nisy nahazo anareo. Izay no natonga nanao izay azoko ataoko. Raha mba teo izao dada dia tanteraka ny fifaliantsika. Aza matahotra indray fa tsy maintsy tavaverina eto foana dada e. Fa na dia izany aza ary nampona mba mitandrema ihany nareo Endre dada malala. Fa inona aloha no tadiavinao tia atao Kalmy dada e. Ho hitanao eo fa aleo aloha tsambarateloka ihany. Indray arako. Fa tandremo fotsiny ho manaonao foana any ianao ry nampona Tsy adala dada. Kristianina efa nateraka indray ne izaho e. Eny fantatro izany ka. Sirondray fa aty ilay toerana. Tadidiko tsara niny mitazantsika mitokamonina io ilay trano. Tena mitokamonina marina ke izany. Tena reraka izany. Aleo mipetraka kely. Lavitra loatra koa ilay fatsakanaka. Hitanefa iny avy natsaka iny dada. Tokoa aky. Ndao tonga dia alaina dia hety mamitsoky. Tsy mety izany ka. Vola? Tena vola marina. Ino ty mampitolaka eto? Mba reraka re za dia makainy. Ny siny be ao mbola roviana voafeno. Lehilahy malemy kamolahy. Fa sao dia heverinao fa akaiky koa ary ny toerana iny. Tsy rarahako izany. Za mila mandry fa mafana. Atero midosy io rano io. Tena vehivavy tsy matahotra an'Andriamanitra. Zao ve fijalian'ny vadiko aty Hita mihitsy hoe azo nody. Ndaoka isika hiala eto andinika an'izay atao aloha. Mijaly dada niny Eny aky. Mivavaka ho azy tsika. Dia izay ry dada ny tany tena vako ny foko. Ndray re ianako. Tena mampalahelo loatra izany ka. Dia inona nefa no atao amin'izany? Eo indrindratsika izao. Tsy anaky hipetrapetraka amin'izao fotsiny kosa aloha Aleo mangataka tolotsaina avy amin'ny tompontsika anaka. Tena zamy mihitsy. Mivavao dada fa mbola mafy ny adatrehako Za nge mahatsiaro ambavaka anao foana ary napony Maty ihany ary ve izay ilay kalana pony iny sa ahoana? Iny ve izay tsy efa taraiky Sura mihitsy ary sao dia tokony hiala ty amin'izay ary izay. Tena efa tsy tamahana ty tsony koa fa mangina loatra tika. Jery eto fahanginan'ny lalana motika. Zao foana ve ny ainana isan'andro. Raha ty aloha misy midaroka tampoka dia maty foana ty Sisy maheno koa. Loza misy mitoraka. Avetsy izany. Io aroalo efa nahiko teo. Kay, izay indray. Tena saika avoa. Vonjeo! Zako teo ohatry ny adalako. Iza no amonjy aty. Aleo mitsoka. Ngamba malala matahotra ny mponao ratsy rytony Miketika itsoka aiza hono zato izy. Fa izy ty vehivavy manao akanjo mariazy dia misarona voaly mainty. Tsy hita nefa izay endriny. Ity
ainga ny trano io ty fa iny tsy mahazo e fa maninona no misarona ao anatiny botofotsy efa hoe idio io trano io fa ianao ve tsy mahalala teny gasy fa inona zany le mahazo anao tany tsy azoko mihitsy fa nena tamin'ny lolo arangaty lolo manao voaly mainty oadray aza mampime amin'ity andro atoandro nga lolo tsy tamana tany amin'izay nisy azy tany moa zany no miseho foana amin'ity andro atoandro ka mbola hanianino ihany ny olona efa ho fatiny tahotra ay ve ianao ty mba mahalala matahotra ihany lolo angely resaketo rangaty lolo inona koa ny sainao mamorona tony koa ngamba le hoe tsy mihino maty raha tsy avy mandevina ka de lolo niza nefa ka asa aiza nalalako an'izany alohantsika mialato mihitsy fa raha izao no mitoy tena ho fatiny tahotra ako de ho aiza nefa ka hiverina hipetraka ny Tananarivo zay ataonao tena mba sasa mihitsy za teka mahita an'izay jikily mpamosavy resa jaza koa moa dia inona nefa ny zaza nga moa mba mahay mandainga izany fa natahorako fotsiny dia hoe diso fijery izy aleo miafina tsara ihany fa sao dia fanehatra mipakakita eto ka ay sarikala mpamsa aty indray mandeha moa malaky daholo na marina tena izy mihitsy io avy toko mba tsy ho hitan'reto eto ndraso alaiko video fa ilaiko ty zay aleo difidify ireo dia lasa avy eo aleo maily tsara ihany na dia izany aza ary ianao ty hoa tena matory maraina be mihitsy dia maninona ty sakafo maraina anao apetra fotsiny eo lehilahy mbolo mba sasao daholo farapitsitsika mandeha eny ary aleo aloha mba hikonekinekita kely fa maninona raha hohaniny divary mangatsika ihany ene lasa zay asaiko ataonao atao mivavaka no hinana an'io na mangatsika aza nareo koa miakatrakatra amin'ny tsisy dikany ohatra iza koa ty mandeha FMP amboko ty efa ohatra ny tsy amiako ane ary video zany ato zany ay sarikala mpamsa losa fa ino ty raso efa misy soratra ty mifanaraha amboko raha tsy tianao hiparitaka manerana izao tontolo izao ty voaly mainty maninona fa izy ty ndraso valiko fa izy ianao dia inona koa ny tadiavinao io fa tonga dia mamaly naso andrasany ineny inona tsy misy tokony hahalalana ataovy ampy anao ny fahalalana hoe voaly mainty mandeha ihany mitony tena any amin'ny polisy avereny koa ny vaton'olona zay ihany raha azoko tsara zany dia tsy matoto le voaly mainty aiza moa no aiza matoto mandefa MP sy maka video nampony tena nampony io ary tsy maty zany kala ratsy tsy maintsy hitako indriandroany ataoko aza lambo dia reto tanako reto no anapitra ny aindry zaho mba hisehoana sangisangina tsy mahalalanga dia andeha mba ilaza vaovao amin'izay zavatra atao any moa dady aza dia manao kinafinafina ohatry ny io ianao ry nampona ry dada koa zany efa hoe mbo miandro moa so sanatria no zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra any ianao tsy adala dada fantatra izay tokony ataoko
fanombahanga tahako aminao dia niarovanao tsara ny misa. Tena ambeny mihitsy io raha azo atao. Fa raha io nge mifanetra tampoka amin'ny vola dia matiny Aza matahotra ianao tsy misaraka amiko izany misa kely. Izay mihitsy anie mbola tsy nampianarako azy mandra-pilamin'ny toetra raha aloha. Matoky ianao dada. Tsy maintsy mandray mivaliny asa ny dada mpanao ratsy dia tsy maintsy miverina tantokantranonay koa ny vadiko. Aiza very dada dia ny vola tantely tsy vitanay kory dia efa nisoparana le tsy matao tody sahady ny fiainanay. Mahere zany zanako izany. Tena efa ela ondreny tsy mipetraka ato intsony. Dia lasa aiza izany? Tantara hafa indray izany nijerena izay misy an'ireniko. Tena tia mandefa MP indray. Inona indray ho ny tolazainy? 720 ora no omeko anao. Raha tsy tanterako amin'izay ny angatahako dia miala tsiny aminao fa aparitako ty. Draso favaliana rangaha. Fitahana. Maninona raha mba mihaony? Inona indray hony? Ary toa mitady ho fetsy. Raha mihaona dia any amin'ny polisy ny rendez-vous. Ty tena fetsy no zaty. Aiza re no ahitako aniny? Vaky ny lohako. Nefa velo tena izy ty. Tena napona ve ty? Dia raha tsy izy nefa dia iza ny akoatra azy? Sa fianakaviana namany sendra nangoraka azy? Izy mety efa maty ihany. Mety izay koa aloha tsy ferany. Efa tsy any ambanivohitra tsono ny reny. Aleo jerijerena aty fa tsy maintsy nody aty reny. Fa na zany aza aloha manafy ny endrika ihany dia mailo tsara fa sao dia animba zavatra. Tena malaila ny mifadikiny mihitsy aho zany. Tompo, tsy fidino azy sao fa mba raisan-tanana re izy mino sy matoky anao fa manoatra noho ny mpandresy izay amin'ny alalan'le tianay. Fantatro fa vavalo efa resy Satana efa nimotsa mitsanona teo ambony hazo fijaliana. Aleo odiody aty ihany dia ho hita eo. Amin'izao kosa aloha tsy faty any ahy tsisy atahorana mihitsy. Tatabe fanakaiza foana ho any iny. Ohatrany tsy hita ato an-trano mihitsy. Mbola misy zavatra ataony akia. Mila mivavaka ho azy tsika sindria. Fa zangy mivavaka ho azy foana isan'andro dia mivavaka ho an'ny dada koa. Sa lasa naka ny dada ve izy? Mandehana aloha ndry mihinana gote fa efa vitako ao ny gote andry Sa tsy noana moa misy akely io? Mamadika resaka indray dadabe Fetsy koa ty zazy ty ka. Alanenina farany afa tena tsy hitako mihitsy inka. Mety marina ihany angamba fa efa maty izy. Dia izy ary nefa zany ty hoe voaly mainty manao sangratsy aty. Io efa variana mipetraka somatsara. Andraso fahotorahako indray sady mandeha. Zany ary izy zany voaly mainty indray izay. Voaty raha mafy be. Losa, lazay ninona fahadala. Moa zahay tia amoron-dalana ko. Taitra loatra koa ako. Aleo mitsoka miala eto haingana ka. Sany ny aina ka teanao aminy io.
aleo aloha mody mijery anjanako fa mampalahelo izy vao maraina dia efa tsy mahita raha pitsondray miveriny. Tena efa tsy mampitevoaka ny tranontsony mihitsy kosa rangatika. Korotana be ny saiko. Misy inony? Mangina eo tony azo ao mahatonga an'izao. Badray, fa za moa naninanao? Tenena farany eo ihany raha tsy daroako faty eo. Romotra ty fa aleo miala eto. Jereo ty fivandravandra amin'ny masony. Mampatahotra. Lasa ho a! Ie! Tena tsy napoziko vola koa aloha na madika ohatran'izao eo. Nefa nge tsisy mpinamana be ohatranay roa izany taloha Izay marina ve le hoe fialonana. Tena havitana zavatra ka. Aiza ve ka vitana hatramin'ny saika andasaka ny eko. Rehefa hita ny fatsy maty dia nitongavany tany amin'ny hopitaly mihitsy. Fa tena hoana loatra kia. Vitatria hatramin'ny manao ody fity. Nefa dia iza ihany no vomafy. Tsindry ihany. Zao lasa mivoakalina. Mamindrafo amin'ny tombo fa tsy fantan'izay ataony aho. Oay. Arany. Tena arany ny mivoaka vao amin'ny fivarotany. Ndraso fahatoniko. Siseho amin'ny alofa so manimba zavatra. Aleo afenina ihany ny tarehako. Korotana be koa izany lohako izany ka. Sa le tsy zatra mandeha amin'ny toerana be olona? Manao amparana. Fa izy ianao? Mbola mifantatra hoe foana fa zao mivavah mafy ianao fa voafatotry ny devoly. Fantatrao moa fa amin'ny fatorana na matorany satananao koa ny nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Mila ny tompo ianao mila ny fanafahany, mila ny famonjeny koa. Atso izy fa izay miantso ny anaran'ny tompo no vonjeny. Izay parany manana fotoana manokana dia sainy lasanao dia atso Jesosy hamonjy anao. Roay ny asa amin'ny maizina. Raisy izy ho tompo sy mpamonjinao. Velomy parany. Andrasa aloha lasa ihany izy marina. Fa iza marina io ohatrany tsy vaovao amiko izany le feo. Mitamberina ato am-poko sy tato an-tsaiko foana koa ilay tenin'ilay vehivavy iny. Tsy azoko tokoa nefa ohatran'ny famaofao be izany ny fiainako misy lasa ohatran'ny tsy tadidiko. Tena hoe tsy fantatro izay momba ahy. So mba tokony hivavaka tokoa ary so mba izay no fanafodiny fa nazaza nge mahatsiaro mijaly. Mila nao Jesosy. Mila ny famonjenao. Raha sorangahy hidina ny varavarana dia hivavaka. Dia mivolambola tsy eo. Fantatro fa hoalany mantsy izany ko. Tratra riva indray androany izany. Efa manomboka amin'ny roro mihitsy io. Arivariva ve mpamono olona? Loza. Izany aterako marina. Tena tiandray ilay voaly mainty. Fa taiza koa izany no nipoirany ty. Tena mahatoto marina angamba io ka. Fa izy ianao Za ve dia tsy fantatrao Aiza anao lalako anao anatin'ny voaly mainty be iny? Ka sy paranao ilay voaly fotsy nanaovako. Nampony. Matoto. Fonjeo! Fekeleanao toy ny ratsy tony. Aleko ny aletrika na vazalasaina lamon'olona eto no nisy mahita. Tatabe ngawa mbola tsy tonga ihany neny. Mbola tsy tonga izy. Bahatray.
Fa lasa iza tokoa tiana pony. Tena mampitaintaina mihitsy ny zaza iny ka. Tsy haiko izay mahazo azy ihany. Mandehana ianao misy matory fa ho avy eo foana izy Zay andro ny neneko ka tsy mbola fantatra ngezy atongavany eo e. Ndry moa zaza endry mora toro. Eny ary, bonne nuit tatabe Bonne nuit zanako tahiny Jesô. Tatabe koa torak'izay. Mama, fa nanina ary azany tena losa fa nidaraboko eto amin'ny arabe eto. Marary ny lohako. Zao vao tadidiko le Voaly mainty. Aleo mitsangana malaky eto aloha dia mody fa soasana triverenan'iny eto ndraika tena mahatoto mihitsy iny. Zay vao tena resy lahatra fa mahatoto anampony dia izandray zany le nampiororo atany anaty Facebook. Tsy haiko tsony ka vaky ny lohako. Miororo tena tsy nahavola be mokondoaty. Marina moa. Tena mahatsiaro maivamaivana izany ohatry ny misy zavatra mavesatra be izany ny sorona tao anatin'ny lohako sy ny farahatoko. Misaotra Jesô, misaotra tamin'ny fanafahanao fa raha ny zanaka tokoa manafaka dia ho afaka tokoa zahay. Nampony misy vady aman-janako tadidiko sy ny tamberinamiko daholo ny lasa rehetra teo amin'ny lanonany mariazina sy nampona no nisotro jus izay roa. Jus nisy nametraka tsy fantatra hoe izy voavy nisotro an'iny izay nampona nitako ny tarabika voalohany tamin'ny tany. Avy eo tsy tsaroko tsony ny zavatra nitranga fa zaho efa tia amin'ny vola ary raha azoko tsara zany dia vola daholo no fototry ny zavatra rehetra. Tsy namerany raha tsy azony. Nampona maty fe ny vadiko. Tena tsy matahotra an'Andriamanitra ianao ry vola. Na manao ihany dia vitanao no namotika ny fiainany. Dia inona ry ny ataoko hoe tsy maintsy alato rangaza rapitso. Hitady mivady aman-janako aleo aloha tsy manova mifetsika izao alina izao fa na dia izany aza mila mailo tsara ihany ampio atompo mahatoky ny fiarovanao arovy ny zanak'iny mba tsy hanao ny foana any. Aiza ihany ary ty izy. Ny andro ty efa alina be. Zay kosa angamba ka ohatry misy mamoana izy any trano izany Fangata ty mbola tsy matory ihany ahoana morina pona no ahitako tory amin'izao zanako vavy efa mifiry alina moa mbola tsy miditry ny trano ihany. Azafady re dada. Andeha amin'izay ry matory fa efa tonga manina raha velany amin'izay nampona. Solaka ianao indray no ahita aloha izany marina mafy sanatria tsy amela n'io izany raha tsy tratrako ny tanjoko. Mody ny vadiko dia iny ny tontenana amin'ny polisy. Ka manamafiny aminao ty mihitsy aka. Na zaza lasa mitaintaindava mihitsy anery nampony aza manazany dady Jesô ngeny miaraka amiko indray ary fantatro izany fa na dia izany aza anery nampony Zay natomboka dada tsy maintsy faranana indray ariko. Aiza ihany tokoa ary ty vola mbola tsy miditry ny trano foana inona koa moa ny rareko an'izany na dia ho faty any azy iny tena saika tsy tonga fa fanina be. Malemy daholo ny vatako tamin'ilay torana teo. Aloha tonga dia mamonjy fandriana. Fa iny ny tia mahazo samama mangina fa sao dia voatsipaka ny daka eo hoadray fa nenjehan'inona tany ho ny ty izy. Tsy mahay mangina mihitsy moa ivavanao io. Raha endry ianao ndananga aloha raha mangatsika ko raha maky ianao fa nanomboka oviana indray ianao ty mibe famaliana. manomboka izao raha matotia
tsisy manaiky ataonao taingim-boziny zany tsony eto. Ary eo ianao fa zany amin'ny salon matory. Parany, raha tsy narara na ataoko nahita teto ianao a? Dia aninona? Hitako ny hevitra. Ary ohatran'ny mety a. Fa na zany aza tsy vitako rery zany fa tsy maintsy mila olona maromaro hanampy ahy. Ty videona laiko ty no ataoko porofo. Aza matahotra indrisika lavola fa efa hifarana ny tantarantsika roa. Ohatra hoe, ino ty mampimerery? Mba mimerery ry dada malala. Fa makaiza foana ary neny tsy hitako ato an-trano foana e. Mbola misy zavatra ataoko akia. Aza matahotra indri fa tsy ho ela dia hody dada. Marina, hoe Otry, falery. Fa inandray zao ny zavatra efa niketrehanao io ka? Kalma ho dada. Tena efa mampatahotra na mihitsy ianao ty ka? Aza matahotra e, minofo fotsiny ihany. Ary aleo amin'izay mandeha dia mbola matory io. Sofa efa naoriko alina daholo ny entako. Veloha marikala menarana. Vita izay ny vakansa fa efa nafahanjesao zao banjo zao. Raha izay ianao sy ny ody ratsinao efa notorotoroan'i Jesao teo ambony hazo fijaliana. Tsisy ambinina amin'ny anaran'i Jesao e. Sady misy fetrany ihany koa. Baibay retsy a. Hoaizy? Ianao ne zany anontaniako zany e. Hoaizy ianao? Andeha hamonjy ny vady amanjana koa raha matotia. Ampy izay nanandevozanao atato izay. Efa nahiratra ny masoko. Efa nafahan'i Jesao raha tianao fantatra e. Ha! Dia mieritreritra ianao fa ho avelako vita moro zany. Ka anao inona hono ty izy? Ataovy izay ataonao e. Tsy mivoaka eo ianao. Mba ianao fa azabahananao ivaravaran'io e. Dia mivoary eo. Tsy hitanao ty? Faty no Fizarana. Amin'izay samy tsisy manana. Fa heverinao fa misy matahotra n'izay antsikelinao iny angay eo? Mba ianao e. Manatona rasary. Miala. Tena voatosika. Raha tsy nahay aho dia zany indray saika voatsatoko le antsy. Zany ny ainako tianao aminy eo. Aika ilaina. Baibay kira vola. Misaotra tamin'ny vakansa e. Vao maika namafiorina mifankatiavanay sy nampony ny zavatra nataonao iny. Nampony efa mivadika razana. Efa voaly mainty no anaovany ihany. Inona? Dana raha tsy matoky e. Any akoatra toizana ny vola tatelonareo. Andray, dia ho sanatry matokoa ve nampony? Efa eto amin'ny tranony zareo afa mihidy be tsisy olona tsony ato. Efa ela be hono zareo tsy mipetraka tato tsony taorina ilay mariazina iny. Dia ho sanatry mitombona tokoa ve hoe maty ny vadiko? Tsy kosa e. Fa tsy parany ary very milanja sakotsy eo ambaravarany tranona talory. Tena izy io. Misaotra tompo. Angamba tonga saina tao ihany le vadiko dia saika hody fa tsy nahitanay tao tsony. Ndraso fa atomboko eny. Arany. Iza koa ty? Fantatrao angaza? Vadiko ve dia tsy fantatro e. Vadinao? Ianao aza tsy fantatra koriko. Ndraso. Somary manafy endrika kely fotsiny fa ainao ihany fa misy misopatra ny antsika e. Nampona? Vadiko re olona. Ay tsy maty ianao. Tsy maty izany aho na dia nikasainy vola ho vonoina azy. Ary ianao, ahoana no afaka anao tao? Nisy vehivavy niresaka tamiko izay ho any toa filazany tsara taminahy.
dia tonga saina ary nanomboka ny vavaka tena fahanjesoa e dia vao mitady anareo mianaka mihitsy azy zao. Zange iny enao kosa e manina zao ny tsy mba nilazaina ka misy fotoana ny zavatra rehetra parany a zao ny fotoana ny tompo. fahaizanareo no mipetraka efa tia hitanjanako mafy koa zany any amin'ny ento e izy no nametrana anay izy koa rehefa sasatra ny mantany anaoko ndao ary ody e misotra ny tompo. Tonga soletsy a Dada zanako andray ty afahalen'ity zanako tonga dia nesambotra ty atrotroko izy barany tonga soa le roa misaotra dada ndry arabaina ry izy telo mianaka fa tafakambana ihany nareo a. Zay nge dada le hoe izay miaraka amin'ny tompo tsy maintsy mivoaka mpandresy foana e tsisy miala main izany ho afa-mpandresy tahaka azy mila maharitra fotsiny fa manana fotoana nisy. Marina izany anaka fa tantarao amiko amin'izay aloha izay natondry tany e efa fotoanany kosa angamizao a. Eno ihany fa tantaraiko e. Ay ve anako ary hitako vola miteny an'izany voaly mainty izany foana ay ve ianao zany Ye ary izy mieritreritra hoe efa tena maty mihitsy angenao e io angery sy efa niverena ny saika novonoany tao amin'ny hopitaly fa tsy matiny e so fa teo ny tompony ary ny mpanompony tena tsy matahotra an'Andriamanitra ka nga tsy fantany hoe izay atao rehetrarehetra nge na tsara na ratsy dia andraisam-baliny daholo e izay afafin'ny olona ihany no jinjaina ka tsy valiana eo ngery sendra tsy atao dia izay mahatonga ny olona mikiry amin'ny fanaovan-dratsiny e. dia izay marina angambako fa tsy mba ho an-tsain'ilay olona mihitsy ve hoe ndray androany ange tsika tsirairay dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsarany Kristy e mbola hijoro eo n'oloan'ny fitsaran'Andriamanitra. manaova ny tsara dia manaova ny marina e Kristy Jesosy arahana fa Andriamanitra tsy azo vazovaziana fa izay afafin'ny olona no tsinjaina. tena saika tsy ninao ny video indray ay ve ka mpamosavy mihitsy indramatoy iny Ka izay no izy rehefa mitazona hody fity e ny hodiny mamoaka azy amin'ny alina e ianao nga avelany dia volo hafa maina izany rehefa manaiky io mpanompony androany ianao mahita azy mivantana ka ndrasy fa hiafinatintsika ihany izay fivoahany ny olona koa efa tsara hafina daholy fa amfiry aloha izao e latsaka kely fotsiny ny amin'ny 12 alina. Voahangy falery ay tarikarapamsisany ilalao e any amin'ny foasana rikara voaly mainty tsika no milalao androany foana miseho mampatahotra eo anao ampilana mahatsirafy ndreky izy Ary tena miveriny fa maty mihitsy aho zany ie andeha hoeny amin'ny fasanareo zany zareo ndao arahana fa tsy dia lavitra tandrema ihany na dia zany aza ndrasy tenenina le olona anaraka moramora avy aty aoriana fa tsy hanaitra ny zareo any eny amin'ny fasana ny rendez-vous antsika. ay sary voaly mainty voamizay raha ilalao avy fanao raisoay mahery hitako tao reto ato fasankara mitonantonana iny voala mafy zany manjaka amin'ny alina kikala amin'ny atandro Efa tia
Rere olona rehefa tratra amin'ny mpamosavy Tena tafatsoka daholo ny namany rehetrarehetra. Avelao any fa tia ny tena ilayntsika e. Tratra marina. Mifona reto avelao andeha. Tsisy mialiry zany fanjarantsika sindrindray zao milalao e. Zange le voaly mainty e. Nga tsy hoe fanao raisiray indray tsika sindrika zay ray mahery. Napona ngandry tsy maty. Mifona kia lela paladi. Raha pitsy maraina miresaka e. Io afa tory ambody fasana eo re olona. Mifona kia asa vela mafabarakatra maraina eto Matsara mabaraka ndriko mamodika amin'ny fiainan'ny hafa. Tsy anao tsony akia. Avelao aza fatotra e. Mifona reto avelao andefa meko daholo zay tianareo. Fonjeo aparany Sisy io zakao zay nafafy raha matovolo. Na restoria losa ay moa zany fatotra eto ambody fasana. Fa baraka androany hotratra ny fitsaram-bahoaka eto. Bonjour kala pamsa. Napona sy parana. Fona reto fa ao eto fa meko nge ho azy tianareo e. Ina tatiavinareo amiko. Ay ve nao tia mba mahay mipitrapitra mampalahelo ohatr' zao ihany. Fona re faya tsy anao tsony tenenko izy takinareo fa ataoko avelao andeha dia mbola tsisy fokon'olona mitangorona eto fa afabaraka mato fitsaram-bahoaka eto nenainga marary fo raha hitan'izao asa angamba zay azo aza. Tsapandry zany kina ny antony amin'ny teandreny hafa. Diso akia nazao azy tindry fa ahonerako ny ratsy vitako. Ay zao ary mandeha andry mitony tenana amin'ny polisy dia lazao any daholo ny ratsy vitandry nanomboka tamin'andravandry mary azinay nanapozinandry anahy nangalandry mivadiko tamin'ny ody fity ary ny saika mbola hanaperandry ny haiko tany amin'ny hopitaly. Ery ao fa ataoko fa vahao aloha dia aleo aho dia akanjo vetivety. To mitady io fetsy ty efa misy akanjo anao fity vao izy parany miaraka makany amin'ny polisy sika sao dia mitady tsoka. Tsy mitsoka. Salama tompoko. Saika tolo-batana fa nanakorotana mariazy ny namako. Nipoziniko tao anatin'ny mariaziny izy. Ny vadiny nalaiko tamin'ny ody fity. Ary tsy vitan'izany fa henoko hoe mbola tsy maty dia tongavako tany amin'ny hopitaly. Saika hotsindromoko asidra ny seromany. Tsy tanterako anefa izany fa tonga tapoka andrainy. Miaiky ny adisoko atompoko ary volona ilanja ny sasiko. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Miss, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire zanako papa sy maman. Merci. Joyeux anniversaire zanako dada be. Tiany cadeau andry ary. Afa ty amin'ny dada be iny Merci tata be tiako be eo aloha ary, eo aloha nalotery menaka alaina sary. Ao ary sady atao fahatsiarovana fa ny farana teo ihany koa ilay voaly mainty na dia somary injakenjana aza ny adina trehana hatramin'izay. Tsara ny tompo isan'andro isan'andro. Tsara ny tompo Zay miaraka aminy tsy maintsy mivoaka mpandresy foana. Manohitra no mpandresy mihitsy asika amin'ny alàna ilay tiantsika. Marina letsy zany fa ninona sarotra lalovana sy mitranga dia tsy misy ataontsika ampisaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Zany mihitsy rakizy ny fikira amin'ny foana fa aza misaraka aminy
fa reny sedrina anie dia navela ny tranga mba ampiorina atsika e. Sady miverina koa tsisy mamy raha tsy somary kitaotoana kely koa e. Reny no atsapana tan'Andriamanitra miasa e. Atsapana fa velona izy. Indray tokoa to saronany devoly voaly mainty zany ny fiainanao. Hoy ianao hoe izay ale rehetra ty to manesaona daholo e. Fa maninona ny to tsisy masoandro miratra mihitsy fa to rano masolavo zao. Misy fotoana aza moa mila hatafateny mihitsy ianao hoe tena misy ve zany Andriamanitra zany? Aiza ianao? Fa maninona navelanao andalo zao fahoriana mangidy zao? Tena tsapanao hoe mahazo kitroka saroman'ny voaly mainty ny fiainanao. Nefa izao ny tsarovy tsy ataovy ao an-tsaina ry havako. Misy arivelon'Andriamanitra. Natao mangina ary ny fahatsapanao azy indraindray dia tsy manahakana ny fisino izany. Ainy izay tokony atao aminao e, ary miasa izy. Fa miandry, manefy sy mandratsana anao fotsiny mba ho tonga amin'ilay tanjona tiany hotratrarina aminao e. Raha izany toetra dia tsarovy fa tiana miratra toy ny volamena. Ny tena tanjony aminao nge dia tsy hoeritreretinao io e. Fa ilay tsara lavitra sy lafatra indrindra mba ahafahany manomana an'izany anefa dia mila manana faharetana ianao. Fa miotra lavitra noho ny fitiavan'ny dada raha nofanao angeny fitiavan'ny dada any an-danitra anao e. Ny tsara indrindra no efa nomano anao. Manana faharetana dia matoky azy. Mifikira aminy, ataovy ny sitrapony, manompo azy. Aza variana miondrika mijery ny voaly mainty izay anaroana ny satananao fa akifio amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ka miandrandra, banjino ny lanitra, banjino ilay efa maty sy ny zaly mba hamonjy anao. Tendao hiaraka andeha aminy, fa ty ary tena tianao ny Jesosy. Amin'ilay fotoana izay tsy mety levona dia izao ary mahereza indrindra. Voaly mainty dia mpeniny Antany Rintsony.